Fantatra moa fa efa nidina tena terana ireo tompon'andraikitra avy amin'ny Croix ary eo ihany koa ny fitsarana mahakasika ny raharaha izay tonga eny anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Fanazavana avy hatrany atao anatin'ny fanadihadiana manaraka. Zavatra ndresana teto zany dia fanazavana nentina tamin'ireo mpianatra mitaky an'ilay olana mikasika an'ilay construction illicite aty anatin'ny cité universitaire. Et le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, le vice-président de l'université, de napita tam pianatra ny démarche rehetra izay efa natao sy ny atao ary ny mbola ho atao. Ka raha ny rafitinina zany izy dia efa mandeha tokoa ny fandraisana andraikitra ataon'ny université ary efa miditra any amin'ny tribunal zao ny action manaraka izay ataony zareo. Ka dia amin'ny ankapobeny zany dia efa ny bonne voie zany le procédure amin'ilay mahakasika le miady amin'ilay construction illicite.